ry mponina Antananarivo isika manatrika eto. Fifaliana lehibe raha mahita an'izao fanolorana tolotry ny Fondation Viseo amin'reto fitaovana entina hiasa. Amafisiko fitaovana entina hiasa. Raha ny eniny kabarantsika teo dia naneo tsindrom-paingotra ho antsika izy hoe inoko fa tsy anaovanareo asanareo manokana ireto fitaovana ireto fa tena hiasa ho amin'ny tokony ho izy ho an'ny lasa nataontsika hanompoana ny vahoaka n'Antananarivo. Cheikh Moustapha, aza matahotra ianao raha mbola eto amin'ny fiadidiako dia hiezaka foana hitandro sy hanafatrafatra an'ireto mpiara-miasa amiko reto. Ny fitaovana imenareo dia anisany rivotra lehibe anankiray anosika anay andeha hanao asa tsaratsara kokoa an'ity tanàna n'Antananarivo ity. Ry mpiara-miasa namana, raha mahazo izao fitaovana izao tsika dia ny tanàna izay nametrahana atsika, izay nametrahany vahoaka fitokisana atsika, izay anompoantsika ny vahoaka, dia aoka izay foana no imatimatesantsika. Ny olona vonina hanome, tsika kosa mba aoka vonina hikarakara sy hitandrina amin'ireo fitaovana nomen'ireo. Raha eto amin'ity commune urbaine Antananarivo ity, betsaka izay fanomezan'ny olona azontsika teto izay, ary isaorana ireo malala-tanana tamin'izany fitiavana ny tanàna Antananarivo izany. Ankehitriny dia inoko fa tonga any amintsika mpiara-miasa ny afatra. Ny fitaovana izay menantsika anaovantsika asa ho an'ny tanàna Antananarivo fa tsy asantsika hoe mila mandeha metsena dia mitondra ny madama eo ambonin'ity moto ity, aingany ka tsy izay. Raha andeha hitondra n'ity fiara ity dia mila mividy araka ny teny teo hoe vidy fandriana ery isotry, dia ndao aloha ampiasaintsika ny pick-up fa mila mividy fandriana. Inoko fa tsy isy izay satria aoka mba ho modely tsika voalohany indrindra, ary mino aho fa raha manao modely tsara tsika ao aoriana zao mbola misy zavatra hafa indray ho ateron'ny Fondation Viseo. Mety fiapiaka sasany. Distingués invités, chers amis d'Antananarivo, bonjour à tous. Manaol, je m'appelle Moustapha Irekli, président de la Fondation Viseo, et je dois vous avouer quelque chose. Quand j'ai annoncé à mon équipe que nous allions faire un don pour 30 motos et de pick-up à la ville, l'un de mes collègues m'a demandé, mais vous êtes sûr, vous avez vu comment les gens y conduisent à Tana? Et j'ai répondu, c'est exactement pour ça qu'on le fait. Parce que pour dompter la circulation la plus créative, la plus audacieuse et la plus aventureuse de Mada, il faut, parce que c'est pas à l'auto-école qu'on apprend ça, savoir doubler une charrette sans s'énerver, ne pas rayer sa voiture quand on se fait coincer par un taxi-brousse chargé de valises et de matelas sur le toit. Donc, mais plus sérieusement, à la Fondation Viseo, nous croyons qu'une ville avance à la vitesse de déplacement de ses habitants. Et à Tana, on n'avance pas trop vite en ce moment. Les dévoués agents publics de cette capitale travaillent souvent avec des équipements qui devraient se reposer dans un musée. Ces 30 motos permettront à nos policiers d'intervenir rapidement, de réguler la circulation, de protéger les citoyens. Et les deux pick-up, je voudrais dire quelque chose d'important à leur sujet. As un piasanam fifinjan mun isapusi laadran fantash ni zavajamitan mismas fandina gogo de ilain les fiaran communes. Elles sont pour les Tananariviens, pour les urgences, pour l'action publique, pour que la mairie serve cette grande ville avec dignité. Monsieur le maire, permettez-moi de m'adresser à vous directement un instant. La Fondation Viseo donne parce que la volonté seule ne suffit pas. Mais comment se donner les moyens lorsque les moyens viennent à manquer? Nous donnons parce que nous croyons en cette ville, cette capitale bruyante, belle, chaotique et magnifique. De notre part envers vous, de notre part
envers chaque citoyen qui mérite de meilleurs services publics et des rues plus sûres. Irayan zany fangatanana ampiasa trano fitaovana matetika raha misy manontaniana hoe avaiza ireo fiarin'ireo da zao hoe avy amin'olona mino anareo ho an'ny ben'ny tanàna sy amin'ny équipany faly isika manampanareo. Et aux 30 policiers qui vont bientôt sillonner ces rues en moto, que vous ne tombiez jamais en panne d'essence en pleine poursuite. Teto anivon'ny tobon'ny vondron'ny polisy munisipaly dia nisy lanonana izay nitaterahana androany fametrahana ny galonan'ireo contrôleur principal de classe exceptionnelle. Eto ny vovondron'ny polisy munisipaly moa dia misy sokajy na koro anakefatra, dia eo ny corps des encadreurs, ao ny corps ny contrôleur, ao ny corps ny brigadier ary ny corps ny agent. Lanonana tsy manam-paharoa ilay nitaterahana androany satria ny première promotion no nosalorana ny galonany izay raha tsy aivina dia nidirina teto amin'ity tobon'ny polisy munisipaly ity dia tamin'ny fito amby roapolo ny volana septambra taona 2000. Enina amby roapolo taona zany zao no nitsanganan'ny vondron'ny polisy munisipaly izay manana didy amin'ny fametrahana filaminana amin'ny ankapobeny, fitandrona ny fahadiovana, fiarovana an'ireo foto-drafitrasa, fandridana ny fifamoivoizana ary ny tantsoka an'ireo sampandraraha rehetra sy ny fitaleavana eto anivon'ny fiatidina ny tanàna Antananarivo. Inazao zao ny tombony amin'ny fisiany zareo indray satria miakatra ny grady manana fomba fasy. Ny fiakarana grady zay moa dia mitaky andraikitra. Ny andraikitra zay dia eo anatin'ny fanaraha-maso sy ny fametrahana lamina amin'ireo olo-behezina. Ankehitriny dia ny tombondray zany ireo tondran'izay grady na contrôleur principal de classe exceptionnelle zay na hoe lieutenant eto anivon'ny vondron'ny polisy munisipaly mino izahay fa ho apetraka amin'ireo ny andraikitra izay jerena ny afahana manatanteraka ny asa sy ny adidy sy ny andraikitra napetraka tamin'ny polisy munisipaly. Enina amby roapolo taona zao ny polisy toko. Inona zany fanatsarana ny asa izay tokony miseho eto amin'ny tanàna Antananarivo? Amin'ny maha enina amby roapolo taonan'ny polisy munisipaly zay dia ao anatin'ny andraikitra izay nenan'ny polisy munisipaly ny fandaminana amin'ny ankapobeny ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo amin'ireo izay voafaritra ny lalàna rehetrarehetra. Ka arak'izay zany dia hita maso eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny voalohany indrindra aloha ny fisian'ny polisy munisipaly ary miezaka ihany koa izahay mba ho polisy munisipaly mendrika ary vonona manatanteraka ny asa no hita eny amin'ny toerana rehetrarehetra izay tokony io sahan'ny polisy munisipaly zay ary anatanteraka ny vina izay apetraky ny délégationna manokana izay taritin'ny andriamatoa filohan'ny délégationna sy ireo mpanampy anazy ndala sy ny staff rehetrarehetra eto anivon'ny fiatidina ny tanàna Antananarivo.